Faly miarabantsika tsirairay avy tratra izao alahady 17 ny volana jolay izao indray misaotra an'Andriamanitra trany isika izay mbola maposaka amin'ny fahasoavany ary koa. Iriko fa nahazo ery avy amin'ny mandrakariva ianao izay manaraka izao fandakana izao. Mialohan'ny dirantsika ny amofonaina an'io dia vavakisika. Ry Tompo-Andriamanitra eo mbola veampisaoranao indray izahay fa mbola nomenao an'izao maraina izao indray. Misaotra Tompo noho ny amin'ny fitahinao sy ny fitantananao anay manokana. Misaotra anay ihany koa izay efa manomana valim-bavaka ao anay, irinay tokoa sady inonay fa Andriamanitra miay anay tokoa ianao. Eto izay indray ny teninao indray dia meteza ianao Tompo hiteny manoloana anay. Na Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe mpanao maritrano avy any an-danitra. Mpanao maritrano avy any an-danitra. Nalaina amin'ny Isaia 29:12 manao hoe fa izao zavatra izao no nataon'ny tanako ka dia ary izao rehetra izao ho Jehova. Nefa izao no olona ho tsinjoviko dia izay malahelo sy toritory fo sady mangofotra noho ny teniko. Amen. Tokony tian'Andriamanitra isika tsy amin'ny fotsika rehetra sy amin'ny saitsika ary ny fanahintsika ihany fa amin'ny herintsika rehetra ihany koa. Izany dia mahafoaka ny fampiasana endry ny tanjantsika ara-nofo. Kristy dia tena mpiasa marina teo amin'ny ara-nofo tahaka ny teo amin'ny ara-panahy. Ary teo amin'ny asany rehetra dia nitondrany fanapahan-kevitra anao ny sitrapon'ny rainy mifandray hety izay hety kokoa ary eo ambanin'ny fanaraha-mason'i Kristy mivantana kokoa noho ny heverany maro azy ny zavatra mikasiky ny lanitra sy ny tany. Kristy nanao ny drafitsy ny fandrafetana ny tabernakely voalohany teto tany ary nomen'ny tsipiriany manokana momba ny fanorenana ny tempolon'ny Solomona izany. Ilay niasa tamin'ny mahampandrafitra azy tao amin'ny tanàna Nazareta tamin'ny fiainany teto tany dia izy no mpanao maritrano avy any an-danitra izay manao ny maritrano andrafetana ny toerana masina hanomezam-boninahitra ny anarany. Kristy ihany koa no nanome fahendrena sy fahakingana ho an'ireo nanorina ny tabernakely azahoany manatanteraka ny taozavatra kanto sy tsara indrindra. Izy ny loharano nipoiran'ny fahitana an'ireo zavatra noforonina soa rehetra sy ny fanatsarana an'ireny. Fa mahagaga ny fisainana izy ary mahatalanjona ny fahendrena. Ny fihetsiky ny tanan'ny mpitsabo mahay zavatra, ny fahefany amin'ny retsim-pandresy sy ny hozatra, ny fahalalany momba an'ireo taova sarobidy ao amin'ny tena, izany rehetra izany dia fahendren'Andriamanitra. Nomena ampiasana mba hanamaivana an'ireo izay mijaly. Ny fahaizan'ny mpandrafitra mampiasa ny tanany, ny hery entiny manefy vy, ampikarantsana ny riandrina dia avy amin'Andriamanitra avokoa. Nanankina talenta tamin'ny olona izy ary manantena azy ireo hidododo hangataka torohevitra aminy ho setran'izany. N'inona ataontsika? Na misampaninona na misampaninona no misy atsika eo amin'ny asa nametrahana antsika. Dia maniry ny hitarika ny saintsika Kristy mba azahoantsika manao asa tonga lafatra. Izany tokoa no ireny Tompo antsika. Mety misy andraikitra izay meny Kristy anao ao amin'ny fiangonana izay misy anao na amin'ny toerana izay andraiketanao na anivon'ny fianakaviana na anivon'ny fiarahamonina. Meny Kristy ny fahaiza-manao isika ao anatin'izy ireny kanefa ireny Kristy ihany koa mba hametrahantsika ireo asa ireo ampelantanany ary mba hangatahantsika mba hitarika ny saintsika mba azahoantsika manao asa tonga lafatra. Raha nomeny Kristy ny fahaiza-manao isika dia dikan'izany dia tiany isika izay rehetra ataontsika amin'ny anarany mba ho tonga lafatra sy aneho ny voninahitra izay efa ananany ihany koa. Mba ho aminao tokoa anie izany teny izany anio ary angatantsika ny fanahy masina hanomezany hery izany hatrany ahafahantsika tsirairay avy mba
ho Kristia no lohany zavatra rehetra izay atao. Ry Andriamanitra rainay tsara ny azy an-danitro, misaotra anao ny amin'izany tena izany amin'ity maraina ity. Angataka aminao izahay, ianao lefa nanome ny fahaiza-manao ho anay tsirairay avy, angataka aminao izahay mba ianao no hialolalana, ary ianao no hitarika ny sainay mba tsy handeha amin'ny fisainanay izahay fa handeha amin'ny toromarika rehetra izay avy aminao. Meo anay ny fahendrena izay avy aminao, ka nana fandeferana sy fanetretena amin'ny fampiasana an'ireo fahaiza-manao rehetra avy aminao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Savior.